fifidianana communaly manomboka mahazovana ny fanaratsiana. Solombavambahoaka fetra mila tazomina ny etika sy ny déontolojia amin'ny fanaovana politika. Tim Alasora notsofindrano ny kandida ho ben'ny tanàna. Manantitra ny arabo Ambampiararintsho anareo tompokilasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Taorina ny fanadiovana no tanterahana teto Antananarivo renivohitra omaly dia miverina manao ny fiainany andavanandro sy miatrika ny asandavanandro i Rina Randriamasinoro. Toy ny tanora rehetra izy dia tia ny fanatanjahantena ary dia manantanteraka an'izany ary efa fiainany mihitsy io. Dia ho arahantsika ny momba an'izay vaovao tanteriny Germain Nomenjanary sary ny Mano Randriamalala. Ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo zanaka Antananarivo renivohitra mena toy ny fiainan'olon-drehetra hitahirin'ny Rina Randriamasinoro ka saika mahafantatra azy sy mifanerasera amin'ny avokoa ireo mpitia fanatanjahantena sy mpanao fitazam-batana etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Tahaka ny tanora rehetra dia isany tsy latsaka ambanjavatra aminy ny fanaovana fanatanjahantena isanandro alohan'ny amonjy ny asa sy ny andraikitra sahanina aminy ary napetraka aminy. Ny tanora no avy ny firenena. Ilaina ny fiaraha-miasan'ny samy tanora, izany hoe ny fandraisana anjaran'ny tanora rehetra mba isian'ny fampandrosoana maharitra sy lovain-jafy. Olon'ny fiaraha-monina tanteraka arak'izany Rina. Izy raha teo izay no beazina tamina sekolim-panjakana, nianatra tany amin'ny EPP, CG ary lycée. Miaina ny olanimponina Antananarivo, saingy ny lofo mafy tamin'ny fianarana ary dia nahazo mari-pahaizana. Ankoatra izay, ny maha-teknisianina azy. Tsara ny manamarika fa nandritry ny fametrahana ny antotantaratasy firotsahany ho fidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra avy amin'ny anarany antokotiko Madagasikara teny amin'ny Ovek Nanisana no nanamafisany fa ara-teknika no amahana ny olana eto Antananarivo. Raha ny andraikitra izay sahaniny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra indray dia tsy mbola nisy ny fitarainana, voalohatrany ny karama, na dia tsy misy aza ny fanampina na ny subvention avy amin'ny fitondram-panjakana nandritra ny taona maro. Targetra ny ampandrosana Antananarivo eo amin'ny sehatry ny sosialy sy ny fotodrafitrasa, indrindra fa ny tanora malagasy raha eo ihany koa ny fanomezan-danja ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Fa amin'izao fotoana mialohan'ny hatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna izao dia tsapa tatoato fa manomboka mahazovana ny fanaratsiana izay ataona pomba na kandida zany amin'ny mpifaninana aminy. Nambaran'ny solombavambahoaka ny Madagasikara fetra Rahalambo Zafimbololona fa tokony ny foto-kevitra no entina mandresy lahatra fa tsy fanaratsiana ny hafa. Germain Nomenjanary no mitondra ny vaovao sary ny Mathieu Princy. Olona tanora manam-pahaizana miaina toy ny olon-drehetra ary mahita sy miaina ny olanimponina eto Antananarivo no natolotry ny tima amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna izao eto Antananarivo renivohitra. Ny tsikatra dia miverina indray ny fanaratsiana be fahatany ho an'ireo kandida pirotsaka sy ny antoko ataon'ny samy mpifaninana, indrindra fa ao anatin'ny tambajotra serasera Facebook. Tsara ho fantatry ny vahoaka Antananarivo fa ny piasa tao ny commune urbaine Antananarivo tany amin'ny taona 2000 tany hoany tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana zany ben'ny tanàna dia teo amin'ny 510 teo eo. Raha niditra ny ben'ny tanàna ny Ravalomanana tamin'ny taona 520 lasa 403 mahery ny piasa tao zany hoe 2000 no piasa tao amin'ny commune urbaine Antananarivo. Tsy hitanao hoe inona no ataony zany tombo avo roeny nga ny tanàna Antananarivo sa ny asa natao teto na izany na tsany nefa voaloha ara-dalàna ny prime, voaloha ara-dalàna ny karama. Tsy misy trosa napetraka ny commune urbaine Antananarivo. Tsara pahafantarina ny hafa fa alohan'ny idiran'ny ben'ny tanàna teo ka 40 milliards ariary ny trosa navelona nireo mpitondra ny fandimby teo. Zay ny tenenako hoe io kandida tanora natolotry ny tiako Madagasikara io mahalala tsara zany hoe fitantanana ary araka ny teny frantsay hoe à cheval eo amin'ny resaka procédure. Ny zavabita sy ny foto-kevitra tokony ampahafantarina ny vahoaka malagasy fa tsy ny fanaratsiana ny mpifaninana. Ny ala aloha voalohany indrindra natao hoe subvention exceptionnelle tsy nahazo na raim-bilanja ary. Iny misy eo amin'ny 2 milliards ariary teo eo tokony ho azan'ny commune. Faharoa nisy droit de circuler zay mbola ohatr' zay ihany ny foanana koa ito anaty teti-bola tany amin'ny loi de finance. Zany rehetra zany ny ala nefa
zao hoe ny situation eto apela zao ny zavatra toerana misy ny commune urbaine Tananarivo amin'ny resaka hoe fitantanam-bola madio PDB ny inspection d'etat nandalo tao hoe PDB ny resaka hoe fanamarinana nataony fitondrana foibe ary zony zany mandefa panamarina hoe ara-dalàna ve fitantanana ny compte ny commune urbaine Tananarivo tsy vitany commune manala ny fako hoe voizina foana zany isanandro ary misy arany solom-bavambahoaka mpitondra ambony amin'izao fotoana zao asana manao fanahinina na tena tsy mahalala fa raha mpitondra ny tsy mahalala hoe iza ny tokony maka ny fako fa tsy any commune velively zany averika indray mandeha ny fako avy any tanàna any avy any amin'ny sisin-dalana ny fafan'ny mpiasan'ny commune dia angoniny entiny makeo amin'ny fanaripako hatreo ny andraikitry ny commune averiko zany horetany horen-danitra fa alaina ny fako dia dioviny commune ny sisin-dalana sy ny any anelakelan-trano any dia ateriny makeo amin'ny dabapako anjarany samby va ny maka ny fako eo amin'iny dabapako iny zay patsiahivoko eto fa dabapako tamin'ny andro ny président Ravalomanana be ny tanàna ny nateo andreny dia mbola eo ihany reny hatramin'izao mbola tsy niova PDS firy no ny fandimby teo no mafisy n'ity solom-bavambahoaka ny Madagasikara ity fa andraikitry ny seni no mitandrina ny mba tsy hiverena ny lesoka tamin'ny fifidianana teo aloha ireny intsony tsy ekena intsony hoy izy ny fiekeny ity vomera ity fa nisy tokoa ny osoka sy ny lesoka saingy tsy misy kosa ny fandraisana andraikitra momba izany fa anisan'ny mahatonga ny fahantrany ny vahoaka malagasy ny tsy fitazonany ny mpanao politika sasany ny etika sy ny deontolojia amin'izay fanaovana politika izay akoatran'ny fitiavantena ny papa Françoise nandalo teto ny laza fa be loatra ny elanelana misy eo manana sy ny tsy manana raha ho an'ny eto Madagasikara no asiana teny fanazavana avy hatrany ny olana dia miainga avy aty amin'ny mpitarika atoko ireo milaza azy fa lehibe ireo manam-pahalalana manam-pahaizany io any no mifamitaka satria tsy mijery fa tsy nitombotsoany tany aloha tany tany amin'ny taona 70 tany mialatsiny raha manonona atoko UNDD aveo lasa Arema dia aveo lasa Tika Madagasikara dia aveo lasa HVM dia aveo lasa Mapara eo zany satria ny Mapara sy ny RD moa ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao zany ny eo amin'ny fitondrana foibe asa orindrina kely eo indray dia ireny any ny miaingany any ny fototry ny olana satria tsy mijery fa tsy nitombotsoany manokana le mpanao politika raha tena tia tanindrazana raha nisy tsy nety tao anatin'ny tokony isy azy anjara ny nanatsara na nanitsy zavatra tsy nety tsy ny politika ny ratsy fa ny fitiavatena ny BDB sakaiza mpandresy atsy ny mpandresy vadikany atsy ndray mpandresy amin'ny taona ho avy ho hitantsika eo indray moa rehefa orindrina eo na fifidianana be ny tanàna io na solom-bavambahoaka io na fifidianana filopirenena mitovy tsy mahagaga raha fa telo avany amin'ny farany Madagasikara fa totosa io tolakandro io ny fametrahana ny tsodrano sy ny fitsofan-drano ihany koa zany ary nisy ny fitaoam-bavaka raha teo izay niantefa tamin'ny Andriamatoa Jimy Randriantsoa izy dia ben'ny tanàna izay kandida zany ho an'ny atoko Tika Madagasikara atolotra eny anivon'ny commune Alasora efa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny filompanorina izy filompanorina ny atoko Tika Madagasikara sy ny eo anivon'ny distim avy eny Alasora Edena Elia no mitatitra ny vaovao amintsika Sariny Tahiry ny aina no fidin'ny antoko Tika Madagasikara ho candidat ben'ny tanàna eto amin'ny commune Alasora i Jimy Randriantsoa taoriny ny fanaterana ireo antota taratasy firotsako vidina teny anivon'ny OVEC dia androany no fotoana no safidina isaoran'Andriamanitra sy hitondranam-bavaka ity candidat ity raha ny sitsy ny lavana raha mametraka ny fikasany irotsaka ho vidina ho ben'ny tanàna eto amin'ny commune Alasora eo ampelantanan'Andriamanitra Andriamatoa Randriantsoa Jimy sy ireo lisitra mpanolotsaina izay hitarian'Andriamatoa Rakotomalala Benjamin rariny ny sitsiny zany satria raha ny mba fahafantarako an'ireo olon'ireo dia kristianina ka raha kristianina menatra ny ijoro vavolombelon'ny tompo raha kristianina menatra ny ametraka ny fikasany eo ampelantanan'Andriamanitra tsy misy mahafanasa sy fahazafanasa dia isaorantsika ny tompo
isaorananareo nanaiky ny tolotsain'ny fanahy masina hametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra izany fikasan'izany. Vina tsy mivona amin'ny foto-kevitra hijoroany antokotiky Madagasikara no entiny ampandrosoana ny komina Alasora. Mazava ho azy fa alara-pameana ny sosialim-bahoaka. Nanosika anay tokolasy tokovavy tsy no be ny tanàna akory fa ny ampandroso amin'ity komina misy amintsika ity. Voaka tompoko. Ka noho izany dia hiara entanitsika. Izay ny azoko atao fa inona ihany koa ny azonareo atao ho amin'izany fampandrosoana nyity tanànatsika ity izany. Efa betsaka ny zavatra novitainy, efa betsaka ny zavatra natao araka ny teninanina teo ary mila hotohizana izany. Tohizo lalantsika soda tokola makasitraka soda. Tsy olom-baovao amin'ny fampandrosoana ny tanàna ity kandidaty olotry ny antokotima ity. Efa lefitra voalohany be ny tanàna Alasora teo aloha ny tenany ary isan'ny angadina nanana sy viana ahitana ireo famatsim-bola maro nampandrosoana ity komina ity. Isan'izany ny famolavolana ireo tetikasa, fametrahana ny jiro ho an'ny daolobe na ny éclairage public, ny fanamboarana sekoly, ny fanamboarana komisaria, ny famatsiana rano fisotro madio, ny fanamboarana toerana fanasan-damba sy ny maro hafa izay mifanaraka tanteraka amin'ny filan'ny mponina eto. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka misy isika eo amin'ny fitaterana izany. Efa miasa tanteraka amin'izao fotoana izao ny tompiantsoana ny taxi borosy ery Antotapenaka izay misy ny toerana natokana ho an'ireo taxi borosy mitatitra olona makany Toamasina mipakatra ny Fianorivo Atsinanana. Ireo kooperativa teny Ambodivonana nafindra teny sarotra ny miala mahazatra kanefa tsy maintsy atao ny fandaminana. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao, sary ny Mathieu Prince. Ny 20 septambra ny feptaona farany nomeny ny ministera misahana ny fitaterana tamin'ny alalan'ny ATT tsy maintsy ifindran'ireo zotra mampitoena Antananarivo Toamasina sy Antananarivo Fianorivo Atsinanana izay nipetraka teo Ambodivonana teo aloha zao lasa eny Antotapenaka izao. Mizara ny hevitry ny mpandeha mikasika ity fandaminana vaovao ity. Tena marina irina satria lasa miampita tomobila imbe dia be mihitsy izany zay vao afaka mahazo ale Antotapenaka sady etony koa izany nazatra hatramin'izay. Ko izany raha mifaniriko dia aleo ety ihany satria teto no nazatra hatramin'izay. Mba hoe fandaminana ny antony tsy maninona afaka mandamina amin'ny fanjakana fa fotsiny zay manana ny tokotaniny avelao sécurité zahay mandeha avelao izy hijanona. Mivato sao manana ny tokotany izy midy tsara sécurité avelao hijanona. Be sady manana tokotany avelao hijanona, zay manana ny tokotany zany mba avelao hijanona fa zay tsy manana ny tokotany tsy maninona miala daholo fandamina fanjakana makany Antotapenaka. Izy aloha mety mahafinaritra ilay izy na ny toerana ny sécurité zany mahafinaritra dia fa ny lafindray ilay bus zany misarotsaritra makety. Mbola vao manavao aloha zany zay amin'ilay efa azarana an'ilay zany fa tany aloha ny taminay foana tany hatramin'izay dia mbola vao androany zany zay dia mbola tsy hitandray dia hoe mahamety azy fa ny toerana aloha dia na toerana aloha zay io aloha sarotra aloha ny teny tsy milamina zao. Zay aloha ho an'ny Toamasina zay fa raha oharina amin'ny tery Ambodivonana ilay zay aloha milamindamina. Mafimafy no miatrika fanovana amin'ny voalohany saingy efa manana paikady sy drafitra moby izany ireo mpitantana ity tobim-piantsonana taxi borosy eny Antotapenaka ity. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny peta-drindrina manerana Madagasikara dia teo ihany koa ny fampahafantarina tamin'ny point de presse dia sy fampahafantarina mpanjifa koa moa izany mazava ho azy dia zay mieritreritra hoe vitsy ihany kamasisany mety tsy mahafantatra fa mpanjifa dia efa presque mahafantatra hoe aty Antotapenaka carotera maky Antotapenaka avokoa ny fiaingana sy ny fahatongavana amin'ny RN5 sy ny RN2. Ny polisy pirenena dia miara-miasa amintsika, ny pompier dia miara-miasa amintsika amin'ny fanadiovana dia za mieritreritra hoe tanana ny mpanjifa mety ho sahirana kely ny sasany kanefa ny hitako hoe mety aminareo aty tombotsoan'ny mpanjifa. Tamin'ny fanombohana ireto tetikasa ho an'ny tobim-piantsonana ireto dia voatondra ho ireo zotra makany amin'ny faritra varatra sy andrefana no mitoby eny Antotapenaka. Ireo zotra mampitohy amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Atsimo kosa dia eny amin'ny gara fisandratana eny Ambohimanambola. Io no miteraka hevitra eo amin'ireo mpitatitra sy ny ATT ka andrasana ny iravonany. Fa hijanona eny Antotapenaka ihany isika fa hijery kosa ny fiainana andavanandro ny mponina. Tao anatin'ny taona maro dia efa diranovana ny olona teny Antotapenaka amin'ny fandehanana amin'ny lalana ratsy zany any anelakelan-trano rehetrany.
nisy anefa ny fandraisana andraikitra nataony teo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana ary teo ihany koa ny teo amin'ny boriboritany voalohany ka dia namboarina ho rarivato tsara tarehy izany lalana nanahirana ny mponina teny Andotapenaka izany. Ndeo arahantsika ny fanadiadiana momban'io teo amin'ny rindratsarin'ny tahiry ny aina. Zava-dehibe ho an'ny mponina ety Andotapenaka voalohany ny nahavitana ho pavé ny lalakely 20 metatra satria efa mahava olana lehibe izany eo amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro. Ity lalakely ity izay mivoaka hatrany Tamenabe. Avy hatrany dia noraisin'ny commune Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ny andraikitra rehefa nahare ny antsoantson'ny mponina ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Tsy nisy ny andrasoandraso fa avy hatrany dia alefa ny teknisianina. Za zany tamin'ny 2015 mipetraka tamin'ny tsano azo mihitsy dia mirobotra any izay amin'ny lalana. Dia za manana zanaka kely anankiroa mianatra amin'ny EPP dia babeny ireo ankizy ireo rehefa andeha hianatra. Za lehibe miasa any amin'ny cité dia manao dépôt mihitsy dia tonga any amin'ny arabe manala le dépôt zay vao miakanjo le akanjo entina mivoaka. Dia marsa anankiray ngeza be sady tena nahavitana an'izao ihany koa dia teo zareo teo anivon'ny commune izay eo amin'ny délégué eo amin'ny boriboritany voalohany izay nitarainana satria izy moa miandraikitra vatana amin'ilay foto-drafitrasa dia nitarainana ohatra misy tsanga ohatran'izao eny aminay mety izy no lalakely tsisy taraina tamin'izay dia nijery fotony tetizy dia tonga izy dia nandray fanapa-kevitra avy hatrany hoe eny ary fa ho ampianay nareo dia misaotra betsaka ny ray aman-drenitsika ben'ny tanàna ihany koa izay naniraka an'ireo délégué nampanao an'izao lalan'izao satria raha sy baiko avy ihany moa azon'zareo atao ahoana ny anatanteraka. Vita ny lalakely ety an-toerana amin'izao fotoan'izao izay miteraka fandrosoana ihany koa fiovany ny toe-tsaina hahay voatra sy andray andraikitra ka ao anatin'izany ny fikotsakozana zava-bita toy izao satria soiombonany rehetra ny foto-drafitrasa toy ito. Ho any amin'ny faritry tasika io sika amin'ity vaovao manaraka ity nisy ny fanolanana teo amin'ny olon-tsotra izany sy teo amin'ny fokon'olona tao Andranomena na Lavory ary io fanonalana io dia resaka adi-tany efa nitarazoka ela be ny raharaha nefa rany eny amin'ny fitsarana ny mpitory sy ny toriana izany momba an'izay adi-tany tao Nalavory izay fanadiadiana avy hatrany. Ny alatsinainy 20 septambra ho avy izao no hiakatra fitsarana ny raharaha adi-tany izay fanandrinany ny fokon'olona sy ny vadina manam-boninahitra amin'ny sotroronony iray any amin'ny commune Andranomena na Lavory. Tany mirefy 470 hektara ity mampifanolana nanomboka ny taona 2013 ity. Maro ny voka-dratsiny ity adi-tany ity eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Mahatsiaro ho tanàla verisampy ny fokon'olona, tsy afaka ny manova ary tsy manana iantorahana intsony. Za iato ane mba olo maro isa ihany fa tsy mba hoe olo tsy maro isa fa raha olo mankorontana ireo raha dinegna ohatra anay tsisy anjato ireo na velively raha ohatra atao tagnisa fa raha izay isagnato raha misy olo zay raha fafarafakely ay olo 500 angamba raha amin'ny ankizy angamba mety ho agnarivo mahery fa olo reo tena mampikorontana anay amin'ny toerana ity mampijaly anay amin'ny toerana ity misy ny association mba hagnampy anay tena ireo no mampikorontaka azy rehetrarehetra mamaky le trano manimba le fitaratra manampy le poineau manimba ny hôpitaly dia manahelo zay amin'io raha misy mpanampahefagna any ambony mba hijery anay aloha fa tena mijaly loatra raha iatyty fa ambaneny olo reo misy zay jaly zay vahoaka ty tena hijaly mihitsy ne satria le olona le tena tiotrany zany olona madidy be tsy refesy mandidy zay ny tena fahalalana azy ary tsy mahamena trany teny zany tsy toery-teny zany ary tsy manaiky zany hoe anao mba fahalakalo hevitra amin'izany fa ny azy ihany ny lohany ary tsy mandray tenin'ny olona mihitsy zany dia hijaly zay vahoaka raha sanasika lasany ary za mino fa tsy lasany zay manko tsy navelana anasika tena. Raha ny fantatra dia efa nandalo teny amin'ny fitsarana ao Antananarivo ity raharaha ity saingy tsy afa-po noho io ny fokon'olona izay mitory.
nisy ny aiana kolikoly izay everina fa ataon'ireo toriana ka zao niakatra ty Antananarivo zao ny raharaha. Marina moa fa voasaringitra ao anatin'ity raharaha ty ihany koa ny fikambanana izay voalaza fa miaro ny tanin'ny malagasy. Miandry ny didim-pitsarana amin'ity raharaha ty ireo fokon'olona izay miandrandra ahita ny rariny. Eo amin'ny tontolon'ny fiariana kosa nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety ny Fahitalavitra MPS momba ny hoe manahoana ny varotra tapis moera etsy Ampefiloha. Amin'ny ankapobeny dia tsy mandeha ny varotra raha nambaran'ireo izay mpisehatra eo amin'ity raharaha ity satria zara raha mahalafo tapis moera anankiray ao anatin'ny ray andro. Dia ary ho fantarina momba an'izay fanadihadiany Noro Fitiavana sary ny tahiry ny aina. Vahoaka malagasy maro avy any amin'ny faritra no tonga mila ravinahitra eto Andrenivohitra mba hitady fiainana tsaratsara kokoa. Ao ny avy any amin'ny distrika Nampany tonga eto mivarotra ny vokatra tapis moera avy any an-toerana. Velo taraina nefa izy ireo amin'izao fa tsy arakaraky ny fanantenan'izy ireo ny zava-misy. Tsy mandeha ny tsena. Maimaina ny tsena amin'izao. Tia tsy dia misy vola le olo. Fotoana fidiram-pianatra koa zao. Le mahalagna be le tsena. Zay mahatonga anay mivarobarotra raha kelikely fa raha io ihany antenaina tsy mahalafo. Dia mivarotra raha madinidinika mba igny atao sakafo entina mivarotra azy. Mandidina ny 5,3 ariary hatramin'ny 2,3 ariary eo ny vidiny. Miankina amin'ny habeny izay vidiny karipetra izay. Amin'ny mahasatanana malagasy ny karipetra dia azo sasana tsara izy io saingy tsy tokony kosehina mafy mba hampateza azy. Arakaraka dimension avao ny prix. Misy ny 3 mètres sur 2, 6 millions miady varotra. Mètre sur mètre 50 reto, 3 millions miady varotra. Mètre 50 sur mètre, 1,5 million miady varotra. 200 deli, 750 miady varotra. Dimension spéciale raha manao commande, mandray commande zany. Tsy ny malagasy ihany no efa manomboka liana amin'ny resaka tapis moera fa ny vahiny ihany koa. Ankoatry ny hoe atao haingon-trano dia mitondra fahasoavana sy miaro amin'ny ratsy ny fisian'ny karipetra ao an-tokantrano araka ny finoana sakalava. Izany raha teo no anisan'ny mahatonga ny ankamaroan'ny olona hanjifa azy. Dia iny fanadihadiana no entin'ny Noro Fitiavana iny ihany koa no entsika mamarana ny fotoanan'ny vaovao teto amin'ny Fahitalavitra MPS isaorana ianao na haritra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.